aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aroavy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloany ny seza fiandrianana. Amen. Anio Alahady fa 9 Desambra 2024, alahady faharoa amin'ny advento, alahady hitondrana ambavaka ny sampana sekoly alahady manerana ny sahan'ny FJKM. Noho izany ny fandaharana amin'ny fanompom-pivavahana dia nalaina avy amin'ny fandaharana iombonana natolotry ny foibe sekoly alahady FJKM. Hibanjinantsika ny lohahevitra hoe manetry tena ny mpiny. Ny liturgia amin'ny endriny fahatelo no anatanterantsika izao fanompom-pivavahana izao. Hitsangana ny sekoly alahady rehetra anatanteraka ny Rafanevany Jobily fa 50 taona ny sampana sekoly alahady foibe FJKM. dia iarahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo efa voalahatra.
amin'ny anaran'ny tompo sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engane ka ho tafatoetra ny lalako, hitandremako ny didinao. Dia tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny itsi-po aho, amin'ny anarako ny fitsipika ao marina. Ny didinao no tandremako, aza dia mahafoy ahy ianao. Amen. Yara ivavaka isika. Nideranao zay ry Andriamanitra rainay io, fa Andriamanitra tsy mahafoy anay ianao ary ianao no fahasambaranay. Misaotra Andriamanitra fa ianao lay mpanome anay ny teny vavolombelonao ka tafatoetra tsara ny finoana ianao. Mideranao zahay ry Jesosy sakaizany zaza, mpamonjinay sy zokinay ianao ary tokonay. Ianao Jesosy no mpitahanay sy mpanalan'ny rofo sy sentonay. Mideranao zay fanahy masonao, fa nitaominao zahay dia voataona, nosamborinao zahay karesinao. Koa indreto izahay velona trapamonjena mahatratra izao alahadiny sampana sekoly alahady FJKM izao. Ankehitriny ary Tompo, naizanaiza toerana hiderana sy antsona ny anaranao amin'izao marain'izao. Mangataka ny fanatrehanao izany izahay. Aoka ny fanahinao masina no ampifatoka anay mandritra izao fanompoana masina izao,
mba haizanay manetry tena takanao Jesosy Kristy sy sehony ny voninahitrao. Amin'ny anaranao Jesosy la eto voanay no anaovanay ny vavakay. Amen. Miarahaba ny ankizy sy tanora rehetra ary manonona ny fahasoavan'ny Tompo ho aminareo. Mitsangana hanao ny hira voalahatra. Hivavaka isika. Jesosy, tena tia anay ankizy sy tanora rehetra ianao ka miteny amindray. Meo anay ny fananao masina fa miaino anao zahay. Amin'ny anaranao. Amen. Sokafy ny baibolinareo ao amin'ny ohabolana faha 720, andiny ny faha 720. Ohabolana faha 720, andiny ny faha 720. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiavana vonan'ny olona ny mampetry azy, fa azy voninahitra kosa ny manetry teny. Toetra n'olona roa tena mifanohitra no ambarany ity andinin-tsoratra masina ity, miavinavina sy manetry teny. Misy ohatra roa avy ao amin'ny soratra masina reto. Ny voalohany dia olona niavina, ary ny faharoa dia nanetry teny. Ny ohatra voalohany dia Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna, araka ny hita ao amin'ny Daniela 4, andiny ny faha 20 hatramin'ny faha 430. Nebokadnezara niavinavina. I Nebokadnezara dia niavinavina tamin'Andriamanitra. Noroahana tamin'ny olona izy ka lasa biby. Niara-nonina tamin'ny biby ary ninana bozaka toy ny omby. Ka raha tsy nanetry tena ny fony izy dia tsy tafaverina olona. Ny ohatra faharoa dia Jesosy nanetry tena. Tsy ela dia ankalaza ny Krismasy sika, dia ny fahatsiarovana ny fahaterahan Jesosy. Rehefa ateraka Jesosy dia tsy mba tany amin'ny toerana tsara sy mahafinaritra ny nahaterahany, fa tao an-tranon'omby, nefa izy dia zanak'Andriamanitra. Nahafatesany indray dia fahafambaraka, fa voaheliko faty izy, nefa tsy nanao ninninona akory. Dia nofatsihana imasom-bahoaka teo amin'ny hazo fijaliana izy, tena nampalahelo. Maty izy dia nitsangana tamin'ny maty, ary lasa mpanjaka ny mpanjaka rehetra. Feno fanetretena tanteraka ny fiainan'i Jesosy. Avy eo lasa mpanjaka izy ambony sy be voninahitra. Rankizy sy tanora, tsy ohatra ny Nebokadnezara ianao, fa ohatra ny Jesosy. Koa toero, alaviro, ary elao ny avinavina, fa tsy toetra tsika na zandrin'i Jesosy zany. Avy elao Jesosy no hitarika anao eo amin'ny fiainanao, dia hayanetry tena toa azy ianao. Aza miavinavina amin'Andriamanitra, ampitondra fivavahana, ampampianatra, ary indrindra amin'ny dada sy neny koa. Ndeha ary averintsika ho vakiana ilay andinin-tsoratra masina ao amin'ny ohabolana faha 720, ny andiny ny faha 720 manao hoe:
mampetry azy fa azo voninahitra kosa ny manetry teny. Ivavaka isika. Jesosy, ndreto zahay manatona anao. Avaozy manontolo ny fiainanay, ny fisainanay, ny toetranay mba hanetry tena toa anao eo amin'ny andro rehetra iainanay zahay fa izany no sitraka ao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen. Jesosy Tompo, misaotranao zahay fa afaka indray andre ny teninao, mitaona anay sy mampianatra anay hanetry tena. Feno ny fanahy masina izahay Jesosy mba hantanteraka izany fanetrentena izany ho fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no nononanay ny vavakay. Amen. Iaraka hamaky sian'ny soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha, boky ny ohabolana fa 7 ny andininy fa 5 ka hatramin'ny faha 13. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny tsorakazo sy ny anatra manome fahendrena, fa ny zaza aranana mampamenatra ny reniny. Raha maro ny ratsy fanahy dia mitombo ny ota, fa ny marina kosa faly mahita ny fahalavony. Faizo ny zanakao dia ho famelombelomana ny fonao izy sy ho fifaleny ny fanahinao. Raha tsy misy fahitana dia atondraka anarapo amin'izay tsy mety ny olona, fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy dia sambatra. Raha teny fotsiny ihany dia tsy ampy ananarana ny mpanompo, fa na dia fantany aza tsy ankatoaviny. Hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy antenena kokoa no izy. Ny mpanompo izay nampiantaina hatry ny fonom-bola kely dia hihambo ho zanaka any amparany. Ny olona mora tezitra manetsika ady, ary ny olona masika dia be fahadisoana. Ny fiavinavonan'ny olona no ampetry azy, fa hahazo voninahitra kosa manetry tena. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Marka toko 5 andiny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera voalohany toko 7 andiny 9 ka hatramin'ny 12. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga tao Kapernaoma izy, ary rehefa mbita ao an-trano Jesosy
dia nanontany ny mpianany hoe inona ny adianareo hevitra teny an-dalana fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra. Ary raha nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany, ary raha notrotroiny ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany, nazovo no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovo no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka ahy. Farany miraisa saina ianareo rehetra ka miarah ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindrafo manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany no niantsona anareo mba handova fitahiana. Fa na iza maniry fiainana sy tahita androsoa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny fitarainany, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Amen. Ho aminareo ny fanahin'ny tompo amin'ity fotoana ity, ary miarahaba antsika mpianakavy ny sampana sekoly Alahady araka ny fampianarana FJK mamoa dia isika rehetra zany, ny mpianatra, ny komity izay ao anatin'izany ny mpiandraikitra ary isika ray aman-dreny ny mpianatra, dia tsisy afaka isika rehetra. Rehefa hoy mipitarika mitsangana dia mitsangana daholo tsika, na dia tokony hipetraka ary. Ahitsy fa tsy mitsangana akory re mialohan'ny famakiana soratra masina ny hira, le hira fanampy fahenina teo tokony nataontsika mipetraka, dia izay vao vavaka, izay vao soratra masina. Eny ary fa mialohan'ny toriteny izay vao hira mitsangana, dia mba ho tadiditsika tsara zany. Ny marika toko 7:5-7 no iarahantsika amin'ity fotoana ity. Marika toko 7:5-7.
mba hovakin'ny mpiandraikitra rehetra zany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompony izy rehetra izy. Amen. Maro ny tantara amin'ny soratra masina manamafy fampianaran'i Jesosy io. Fantatrareo ny tantaran'i Josefa izay rehefa namidiny ralahany dia lasa andevony Potifara tao atokantrano. Tsy nampaninina azy zany, nataony tsara ny fanompoana nampanovina azy. Fa nendrikendrehana nanao zavatra tsy nety tao izy, fantatrareo ny tantara fa tsy olazaiko eto, dia nahiditra amponjy. Fa tany amponjy koa dia nahafapo ny mpiambina fonjy izy ary tonga teo akaiky ny mpanjaka tamin'izany no ny fahaizany nanazava hevitry ny nofy. Rehefa hitan'ny mpanjaka ny fahendreny dia napetraka ny mpanjaka Egiptiana mba hitantana ny harem-panjakany izy. Nanetry tena i Josefa nanompo na tany atokantranon'ny Potifara na tany amponja ary tonga lehibe teo amin'ny fanjakana Egiptiana. Fa misy tantara anankiray koa. Rina dia zazavavy kely tena tia milalao amin'ny namany. Lalao baolina izy ireo indray andro dia latsaka tao anaty fotaka ny baolina. Samy manao fanamiana madio daholo ny mpilalao baolina. Dia nifampijerijery fotsiny hoe iza zany niakan'ilay baolina. Dia irina ny nakan'ny baolina. Tena feno fotaka be mihitsy izy. Dia rehefa avy eo ny sasany tsara ny baolina dia miverina lalao am-pifaliana daholo indray ny mpilalao rehetra. Fa rehefa vita ny kilalao dia hoy irina hoe andehanao zaridaina e. Nahagaga fa tonga dia nanaraka azy daholo ny namany rehetra mikarakara zaridaina. Satria nianatra tamin'ny rina ilay feno fanetretena nahaka ny baolina tany anaty fotaka dia nanasa nianatra tamin'izay ny ankizy rehetra dia tonga mpitarika ny ankizy rehetra izy. Izany no lesona entin'izao andin-tsoratra masin'izao amintsika. Tapany faharoa indrindra dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompony izy rehetra izy. Raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompony izy rehetra izy. Dia tadidio ary ny tantaran'i Josefa mba ho tonga tompona andraikitra ambony eo amin'ny fanjakana ianao. Aza dinoina ny tantarany rina mba ho tonga mpitarika eo amin'ny ekipa mahomby ianao. Ahoana hoy ny soratra masina? Raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompony izy rehetra izy. Fa mitodika amintsika fiangonana manontolo. Misaotra an'Andriamanitra sika fa amin'ny fotoana izay mety mahavery hevitra antsika ny amin'ny hoe iza no fidiana ho ben'ny tanàna manerana ny nosy dia entin'Andriamanitra manoloana izao andin-tsoratra masin'izao indrindra isika fiangonana. Ahafahana mitarika ny safiditsika hoe iza ary no fidiana. Izay teo lehibe apetraka farany anompo azy rehetra. Dia hifidy 12 Desambra. Saintsainy zany fampianaran'i Jesosy zany ahafahanao mametraka ny safidinao mazava iza amareo ny tena hitanao fa vonina anompo. Dia lozatsika iny tsy kisendrasendra akory ny fandarana perikopy fa efa iloava ny hevitr'Andriamanitra mba hamparezana antsika fiangonana, hitarika antsika fiangonana andeha amin'ny sitrapony. Izao andin-tsoratra masin'izao ny Marka 5:5-7 dia mizara roa mazava tsara. Andaniny Jesosy ilay mpampianatra ary ankilany ny hevitra nampitainy tamin'ny mpianatra.
tapany voalohany dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanao taminy hoe ny faharoa izay tsy averina intsony Jesosy mampianatra ny amin'izay teo voalohany. Ity voalohany tia dia fampianarana fanetretena koa fa tsy tamin'ny alalan'ny teny fa tamin'ny alalan'ny fihetsika nataony Jesosy. Fampianarana voalohany fampianarana amin'ny fanetretena dia ny fihetsika nataony Jesosy. Ny fampianarana faharoa fampianarana amin'ny fanetretena dia ny teny nataony Jesosy raha misy teo voalohany. Tapany voalohany ary ny rahantsika efa ampy fitariana kely ara-tantara teo amin'ny tapany faharoa. Tapany voalohany dia misy hetsika anankitelo na fihetsika anankitelo nataony Jesosy. Ny voalohany izy nipetraka, ny faharoa izy niantso ary ny fahatelo izy miteny. Samy entiny mampianatra fanetretena ireo fihetsika ireo. Hoy ny soratra masina ny anaran'ny tompo rehefa tafapetraka Jesosy. Vao tafiditra tao an-trano izy dia nanontany ny mpianatra hoe fa ino ny tiany iadinareo hevitra teny an-dalana? Samy tsy niteny izy rehetra fa niady hevitra ny amin'izay ho lehibe indrindra izy. Hoy ny 7:30 sy 7:30. Ity Jesosy tia tamin'ny faneraserana tamin'ny mpianatra dia Jesosy nivoaka sy niditra tao an-trano niaraka tamin'ny mpianatra. Mandeha izy dia miverina, mandeha izy dia miverina ao an-trano. Voaka indray izy miasa dia miara miverina amin'ny mpianatra. Izay ny hitantsika eo amin'ny tantara eo ambony eo. Mivoaka Jesosy sy ny mpianatra dia miditra ary tamin'ity indray makity niditra tao an-trano izy. Nandre niady hevitra ny amin'izay ho lehibe indrindra dia nipetraka izy. Nipetraka izy amin'ny mpianatra. Fihetsika anankiray ny mpampianatra io. Mpampianatra manetritena Jesosy eto no tarafitsika. Ao an-trano mampianatra mipetraka tsy hoe reraka ny teteny Galilisa zay moa ny 7:30 fa tena mariky ny fampianarana fanetretena. Tsy ny avoavo izy na ny avonavona na niakatra ambonimbony dia ambony W tsia fa nipetraka izy. Tafiditra tao an-trano izy ary tafapetraka. Ry havana malala, Jesosy raha tao amin'ny toriteny ao Matthieu 5 dia voalaza koa fa nipetraka. Rehefa tafapetraka Jesosy Matthieu 5:1 eto koa dia misy filazana hoe rehefa tafapetraka i Jesosy. Ireo ihany ny fitenenana hoe tafapetraka ao amin'ny filazantsara na ao amin'ny testameta vaovao azy. Ireo ihany ny voambolana hoe tafapetraka. Tena hetsika ataony Jesosy manatona ny mpianatra amin'ny fanetretena ity mipetraka ity. Mety maro aminareo ny ofana ho mpampianatra, indrindra mpampianatra sekoly alahady dia nilazana hoe azonao atao tsara nitondra ny mpianatra mivoaka ivelany eo an-tokotanim-piangonana ho an'ny sokady zaza ohatra na ny sokady lehibe koa aza dia eo ianareo tena maka ny laharana mitovy. Ataovy manao faribolana ny mpianatra dia mipetraha ianao. Na tsy misy hipetrahana maka alavana mitovy amin'ny mpianatra ianao. Fa fifaliana ho azy ary fahombiazana sahady amin'ny fampianarana izany. Andramo ane tena faly mihitsy na merahaba ankizy fotsiny ianao dia somary mipetraka ambany gaga izy. Ahoana ty olon-dehibe mipetraka ambany ity merahaba fa gaga izy. Dia izay ry havana. Fihetsika fanetretena ampianarin' Jesosy eo amin'ny fampianarana eo amin'ny fomba entintsika manatona ny mpianatra dia ilay maka ny laharany, maka ny halavany, maka ny fahatakarany sainy, mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpianatra. Manetretena mianaran'i Jesosy, maka toerany, ny toeran'ny mpianatra rehefa mpianatra ianao. Ny hetsika faharoa dia miantso.
ny miantso dia fitadiavana zay ifandraisana akaiky, fitadiavana zay ifandraisana akaiky. Ny voambolana hoe miantso eto dia voambolana mahazatra antsika eo amin'ny fampiasana finday foneo kely ary zany fifandraisana zany na aiza hatrany ampitan-dranomasina lavitra azy fa ankehitriny no ny fandrosoana ny teknôlôjia dia afaka mifandray. Ary Jesosy eto dia niantso ny mpianatra, tsy nampiasa finday izy akory fa nanala zay mety ho elanelana teo aminy sy ny mpianatra 2:10, niantso ny 2:10. Nanala zay elanelana zay izy, inona moa le elanelana nisy tao? Mbola tsy maty akory Jesosy fa vao nilaza fotsiny zany ka ho faty homboana eo amin'ny azo fijaliana ny 20 hatramin'ny 20 dia efa nitady zay ho voalohany sy soloany Jesosy no resahany reto mpianatra reto. Dia misy hoe mbola tsy maty akory dada sy neny dia hoe ahoana io lovy io? Azany fa izany elanelana zany no nisoroany Jesosy hoe avy miresaka, ndao ifandray, azavaiko aminareo inona moa ny atao hoe teo voalohany, teo lehibe nareo, zao no izy, avy miresaka. Esory ny elanelana amin'ny fanetretena, esory ny elanelana eo amin'ny mpiarabelona amintsika sy isika. Mety ao atokantrano misy elanelana be nefa fandrina ny iraisana, tsy mifampiresaka sanatria nefa mpivady, elanelana be. Rindrina ny manefitra dia samy maka ho azy. Ao amin'ny fianakaviana misy elanelana be, omby mahitsy le lafiny namany. Eo amin'ny fiarahamonina misy elanelana be, any amin'ny toeram-piasana hafa ny fifandraisany lehibe amin'ny mpiasa madinika. Ndeha ho ravana zany la iantso tsy amin'ny alalan'ny finday fa manala elanelana fa la azo fijaliany Jesosy. Io no mampifanakaiky atsika, io no mampiravina ny fihavanan'izay mety misy elanelana. Fifaliana tokoa ry havana zany hoe mandray antso avy amin'ny lehibe anao, mety ho tahotra koa nefa ndraindray fa tsy maintsy taitra foana ny olona hoe ny lehibe no miantso ao anatin'ny amin'ny alalan'ny finday. Raha izay mpitandrina ohatra ny mahita fa ny ray aman-dreny foloany FJG no miantso anay dia falsahirana izay, inary no ambaran'ity ray aman-dreny ity, na koa ny sekretera jeneraly, na koa ny président synodaly, fa izy miezaka manatona zava-dehibe zany. Ny lehibe midina miantso zava-dehibe zany, na ho fananarana, na ho fibedesana, na ho fampaherezana, efa zava-dehibe zany. Azay no antsoina antsika hoe tahaka ny Jesosy foneo ny olona, antso ny olona, esory ny elanelana manetretena. Ary ny azo fijalian'i Jesosy no entintsika manatanteraka an'izany, lay nampiavana antsika tamin'Andriamanitra, lay mampiavana antsika samy isika. Ny fahatelo dia Jesosy miteny. Jesosy nanao hoe, hoy ny soratra masina, niantso 2:10 izy ka nanao taminy hoe, fomba fiteny mampita hafatra tsy mahery vaika na amin'ny alalan'ny trerona kitakita gidragidra no hoe manina moa zany mbola tsy maty akory nefa nareo mitady zay ho lehibe indrindra, tsia fa tena fampitana teny malefaka nefa misy hery. Tsy matiantoka ry havana ny hoe manetry tenanao ka miteny ankalefana fa ao anatin'izay indrindra ny fanahin'Andriamanitra no mahery, fanomezam-pahasoavana zany. Ny fanetretenanao no mampahery
ny teny ataonao. Ny fanetretenany Jesosy nampahery ny fampianarana ataony momba amin'ny fanetretena tamin'reto mpianatra reto. Miteny io voambolan'io raha ao amin'ny teny fototra dia tsy miaraka afa-tsy amin'ny Jesosy ihany. Jesosy na Andriamanitra ihany no lazaina miaraka amin'ny voambolana hoe miteny io voambolan'io. Ary izay teny izay araka ny soratra masina dia tadiditsika koa ny filazana hoe ny teny toy izay manana fahefana i Jesosy. Tsy trerona, tsy kitakita, tsy velively, tsia fa teny misy fahefana. Atao amin'ny fanetretena fa misy fahefana sy hery avy any ambony. Ry havana malala, misy lesona telo izay napetraka i Jesosy hianarantsika amin'ny fanetretena. Hampianatra ny soratra masina isika, hitaiza ny zanaka izay eo ambany fiadiditsika isika, eny ampianatra ny tsekoly, mahaiza maka ny toerany mpianatra mipetra, mahaiza miantso manatona ny mpianatra antsoa izy, ary mahaiza miteny amin'ny fanetretena eo ambany herim-pahasoavan'Andriamanitra dia ny fanahy masina. Ny tompone hampitoetra betsaka antsika amin'ny fanetretena hianatra ao amin'ny Jesosy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra raha io fa afaka nandriny teninao izay. Misaotra fa manana tombony hatrany ny mpanomponao izay mivory amin'ny anaranao. Misaotra koa satria manan-karem-pahasoavana ianao ary naniraka ny mpanomponao izarany mamy aminay indray androany. Ka indro velo-kafaliana tokoa izay. Nampianarinao izay fa mila mahay manetry tena, mahay mipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa. Ary nampianarinay teo ihany koa fa mila manala ny elanelana izay misy eo aminay sy eo amin'ny mpiara-belona aminay izay. Indrindra Tompo fa ny fahaizana miteny. Manana hery avy aminao ihany koa izahay, nefa amin'ny alalan'ny fananao masina irery ihany no azonay manao izany. Ry Andriamanitra tsy toa, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Tsy nantanteraka ireo didinao masina ireo izahay. Ny ota izay tokony ankahalanay dia toa nanjarina ka maminay. Koa indro ary Tompo dia mifona sy mitalao fibebahana eo anatrehanao izahay. Mamindrafo aminay Andriamanitra, ary avelao ny fahotanay, vonoa ny fahadisoanay. Andriamanitra rainay io, misy matoky izay fa enonao izany fitalaonay fibebahana aminao izany. Hoy ianao hoe ny fotoritory sy mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinotsinona, koa raiso Andriamanitra izany fifonana izany. Ampianary mandrakariva izay mba ahay hanetry tena ihany koa. Fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokinay, izakaizany tanora no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Fuku,
ry havana ho antsika izay niaiky ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somafaly atolotry ny tompo atsika ho famelana ny helotsika. Hoy ny tompo, miobiry lanitra ary mifaliry tany ka velomy ny obo ry tendrombohitra, fa Jehova efa nampionina ny olony sy mamindra fo amin'ny olony mahantra, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Koa ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina mideran'ny tompo. Antsika izay voavela eloka dia andeha ambaratsika paibe maso ny fonotsika araka ny fanekempinoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray raitsyto mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanak'ilay tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ray amin'ny zavatra rehetra. Izy ny nahariana izao tontolo izao. Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy, maty izy ka nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanànan-kavanany iray. Avy any no haviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy hankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena amin'ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Misaotra an'Andriamanitra ampifaliana koa isika ry havana, afaka mandray ny fanorantenan'ireo havatsika ho amin'ny fitendrena orga eto amin'ity fitandremana ity.
vita omaly ny tombanezaka sy ny fanadinana natrehan'izy ireo no tanterahan'ny mpitsara avy amin'ny fiangonana anankitelo teto Antananarivo ary misaotra ny komity izay nikarakara sy ny tantana izany asa izany nanomboka ny volana Jona 2024 folo ireo mpiofana tamin'izany ary 7 no niatrika ny fanadinana omaly koa dia ampifaliana araka ny voalaza teo no hanonana ny anaran'ireo voaray ho isan'ny mpitendry orga eto amin'ny fiangonana. Ampahafantarina aloha ny anaran'ireo mpitsara dia Andriamatoisany Randria Miamina Piaraniaina mpitendry orga ao amin'ny Efijakema Ankadindramamy, Rakotosan Willy mpitendry orga ao amin'ny Efijakema Amboninampamarinana ary Samuelina Maifaso mpitendry orga ao amin'ny Efijakema Ambanidia. Ireo no nanaiky ara-asa tamintsika tamin'ny fitsarana ny ezaka nataon'ireo mpanolotena tamin'ny fiofanana. Ny valin'ny fitsarana nataon'izy ireo dia misy anankiroa karazana. Ny voalohany dia manolotra ireo 4 izay afaka hiditra an-tsehatra ao amin'ny fitandrena mbola omban'ireo mpitendry amperinasa ankehitriny amin'ny fanazarana. Ny anankitelo hafa kosa ny ampahany faharoa dia ireo mbola ampaherezina anohy ny fiomanana ka hiatrika indray ny tombanezaka manaraka amin'ny fotoana mamety izany. Indreto ariavana ny anaran'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo tsy milahatra araka ny lahara-pahamendrena akory fa nalahatra arak'izay heverina ho fizokiana. Ireo avatsika Andriamalala Nirina Daniel, Andrianiana Eri Noelson, Andrianarmalala Christian, ary Ramiandry Soandry nantenaina mbola tiana. Teo amin'ny fidirana voalohany namatsika Andrianiana Eri Noelson dia teo fa tsy afaka manatrika fidirana faharoa izy. Ireo ampaherezina anohy ny fiofanana kosa na ny fiomanana dia ireto avatsika ireto: Rabe Manantsoa Arsandy Cédric, Ramily Harrison Andraina Fidinomena Itokina. Mialatsiny koa tsy afaniditra amin'ny fidirana faharoa: Ravonjatovo Fity Fandresena Ramily Manitra. Eny ary havana dia ireo no atolotra antsika fiangonana mampahery azy ireo isika misezaka tsy maintsy ataon'ireo voatonona andiany voalohany eo ambany fiahina ireo efa amperinasa ary misezaka bebe kokoa andrasana amin'izy 3 mianadahy izay anohy ny fiomanana ary andrandraitsika indray amin'ny fotoana mamety azy atolotra ho vokatra eto anatrehan'ny fiangonana. Raha manamarika sika izany dia 2 taona mahery ny fiomanan'izy ireo, tsy hoe feno fa tena dia nisy fahatapana no ny antony tsy fisian'ny mpampiofana fa dia naharitra ny amin'izany izy ireo. Dia misaotra an'Andriamanitra sika ankehitriny mangataka anareo hitodika aty amin'ny altara. Hitsangana sika fiangonana. Hoy ny soratra masina araka ny Filipianina 4:7-7 sy 4:10 amin'ny anaran'ny Tompo. Ry rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino izay zavatra oriana ka mezaka natratra izay zavatra eo aloha. Eny mezaka natratra ny marika aho, azoko ny lokan'ny fiantson'Andriamanitra ny ambony ao amin'ny Kristy Jesoa. Amen. Ivavaka sika.
tompo misaotranao izahay no ny nanomezanao ny fiangonana ireto vokatra no ny ezaka natao tamin'ny fanomanana ny zanaky ny fiangonana nan'olotena ho isan'ny mpitendry orga. Misaotranao izahay no ny ireo komity nitarika izany tetikasa izany tamin'ny fandavantenany sy ny fanetretenany tamin'ny fahafoizan'ny fotoana samihafa mankasitraka indrindra no ny amin'reto mpanomponao izy fito mianada ary ny fanekeny ampanetretena hanatanteraka asa fanompona manokana tsy hainy besiny maro ary tsy vitany rehetra atao. Tompo ankany amin'iza moa izahay fa ianao no manana ny teny mampahery, ny teny mbola mampirisika dia misaotra ny amin'ny teny natolotra ao teo fa tsy toy ny efa nazy tokoa fa hiezaka natratra ny loka sy ny amin'ny fahaizana mitendry na ny fitondrana ny fiangonana ho amin'ny fiadanam-po ao anatin'ny fanompoam-pivavahana fa indrindra ny fanatrarana ny tanjona dia ny loka anao Jesosy Kristy fiainana mandrakizay. Koa dia tanterao amin'reto mpanomponao indrindra ny fampaherezan'ny fanahy masina ahafahany mitojo amin'izay fikelezanaina tsy maintsy atao na ny fiomanana mbola ho tohizana. Ho anay fiangonana dia ataovy manana fo mahay mankasitraka ary mahay mitondra mibavaka ny mpanomponao sy ny fanoratena toy izao izahay. Eto dia mivavaka koa izahay ho an'ny ankonan'reto mpanomponao ireto, fantatray fa misy ako eo amin'ny fianam-pianakaviana ny fanoratenany amin'ny fitendrena satria antsonandro izy ireo dia ho andro, antsonalina izy ireo dia ho alina. Amin'izany dia vangio tsy dio amin'ny fahasoavana sy ny fiadananao isan'andro tokantrano sy ny ankonan'reto havanay ireto. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony fiantsoana. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mandalo eto ianareo ho raisy tanana indray amin'ny mpaherezana.
hiara hivavaka isika ravana. Feno hafaliana tokoa Andriamanitra ny fonay satria tsy anay ianao. Nomenao anay ny zanakao lahy tokana isolofona anay mpanota. Misaotra indrindra raha io noho izany fitiavanao izany. Ankehitriny ary dia entinay ambavaka eto anatrehanao ny sampana sekoly lahy teto anivon'ny fitandremana. Toa amin'ny fanahy mazoto ny zandrinao mba hahatonga azy ireo azoto hianatra ny teninao. Omeo fahendrena ihany koa sy fahalalana mihoatra noho ny olona rehetra. Tsy nank'izy ihany Tompo, fa izay rehetra mianatra ny teninao dia omeo sotom-po hatrany. Ny mpampianatra sy ny sakaiza ihany koa Tompo dia akinona eo am-pelantananao. Omeo fahasalamana mba ahafahany mampita fahalalana amin'ireo ankizy, amin'ireo olona rehetra izay taizana ao anatin'ny sampana sekoly lahady. Ary ireo ray aman-dreny Tompo, omeo fo mazoto koa mba ahafahany manohana ireo zanany ao anatin'izany fianarana ny teninao izany. Fa apetraka eo am-pelantananao feno ihany koa ny sampana sekoly lahady eo anivon'ny synodam-paritany, eo anivon'ny foibe. Ianao no hiasa mba hatontosana ireo adidy sy andraikitra maro ao anatin'izany. Fa apetraka eo an-tananao ihany koa Jesosy ny mpanomponao, dia ny iray aman-dreny mpitandrina mianakavy izany, izay efa nomenao hitantana izao fitandremana izao. Rakofy amin'ny ranao masina izy, ary omeo hery sy tanjaka ary fahasalamana mba ahafahany manatanteraka ireo adidy izay ankinona aminy, ireo asa mbola miandry azy, ary indrindra Tompo ny fiahina ireo ankohonana. Andriamanitra, hiatrika fividianana indray izay vahoaka malagasy amin'ny alarobia izao. Mangataka ny fananao masina mba hitoetra ao anatinay vahoaka sy hanolotsaina anay ao anatin'izany. Ampanjakao eto amin'ity nosinay ity Andriamanitra ny filaminana, ka tena ho fividianana ho lavitry ny korotana ane no hatrehinay. Omeo mpitondra matahotra anao izay Andriamanitra, maminay sy irinay tokoa ny ahavoton'ny filazoany tsara amin'ity nosinay ity, ka ho tanteraka tokoa tompony fikasanay hoe Madagasikara ho an'i Kristy. Tonononay sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra anay ny vavaka, ary ava isaoranay sahady ny amin'izay mety ho valim-bavaka. Misaotra Tompo fa ianao ihany koa dia efa nampianatra anay mivavaka manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho masina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay nohinana saza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka namela izy meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahana amin'ny ratsy, anao amin'ny fanjakana sy ny hery, ary vonatra mandrakizay. Amen. Saorana ny birao-piangonana nitsondra tamintsika ny tsara ho fantatra. Izay joroko eto dia ampahafantatra sy anazava amintsika ny fotoana amin'ny heriny anio raha sy sitrapon'ny Tompo. Ao anatin'ny almanaka ny fiangonana dia misy manao hoe alahady ny mpiasa-piangonana ny alahady 7 amin'ny volana Desambra, izany hoe ny 15 Desambra. Araka ny fandamina ny FJKM dia ampianarina isika hitondra mambavaka ireny mpiara-miasa ireny, tsy ny mpitandrana ny mpampianatra ihany fa ireo mpiara-miasantsika koa amin'ny sehatra samihafa ao anatin'ny fiangonana. Efa nitariany sika nanatanteraka mitondra mambavaka sy nanoana ireo zanaky ny fiangonana miasa ao amin'ny foibe FJKM, antsoina hoe mpiasa iombonana. Ary izao dia androsondray anatanteraka ny amin'ny fitsinjovana sy fampahirezana ireo mpiasa ato anatin'ny fiangonana, tsy mpiasa iombonana any amin'ny foibe zany fa ireo mpiara-miasantsika eto amin'ny fiangonana. Reto avy zany ny mpiandry tanàna amin'ny alina misy firy anakiroa,
ny mpiandry tanànatoandro misy firy anankiray, ny ao amin'ny akany misy 5, manisa mantsy tsika io zao. Ny ao amin'ny centre médical misy anankitelo, 12 zay ary ny ato amin'ny faritra ny fiangonana amin'ny fanadiovana dia misy any santatra mpitarika azy ireo sady mpanao irakiraka, misy mianada fantatsika Joary fa Rachel moa dia tsy mpiasa raikitra saingy ataontsika ao anatin'ity fampitondrana ity. 520 izy ireo raha isaina. Isy ny rakitra faefatra araka ny voalazan'ny birao mpiara-miasa teo dia miomana araka izany isika. Zava-dehibe dia ny ahafahantsika miombona amin'izy ireo amin'ny vavaka ary izay azontsika koa manatanteraka amin'ny mpitiavana, fanomezana hoy ny soratra masina Romanina 12:20 izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Dia izay ry havana no fanampy ny raharaha isika samy hatratra an'izany amin'ny herinan'io izany. Dia ataovy izay azo ny tananao atao ho voninahitra Andriamanitra ho hery sy fifaliana ho andreo mpiara-miasa amintsika ireo. Afatra avy amin'ny foibe ny sekoly alahady. Fahatro ny voazaza ianao dia efa nalala ny soratra masina dia ampianary tsara ny zanakao izany. Ry havana ho aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Falo misaotra an'Andriamanitra isika no ity andro anio alahady fa 9 Desambra 2024 ity. Andro izay natokana alahady ny sampana ny sekoly alahady manerana ny sahany FJKM. Ity no andro nataon'i Jehova hifaly sy ravoravo amin'izao isika. Isaorana ny tompo Andriamanitsika noho ny fantanterahana ny zaikabety fa 14 any sampana sekoly alahady izay no tanterahana tao amin'ny FJKM ziona famonjena nosy be Elville. Synode apartany faritra voalohany antseranana SP10 ny 4 ka hatramin'ny 9 Septambra 2024 lasa teo. Tamin'izany no namaritana indray ny vinanasa ho tanterahana mandritra ny 4 taona manaraka. Voafita tamin'izany ireo tompona ndraikitry ny sekoly alahady foibe ka aoka isika samy vavaka ho an'izy ireo. Ireto ary ny afatra amin'izao alahady natokana ho sampana sekoly alahady izao. Mba hivavaka ho an'ireo olom-boafidy isan-tsokadiny avy, mba hahavitany izy ireny ny andraikitra izay nanendreny tompo azy. Ampirisihana ny sekoly alahady amin'ny rakitra rehetra mba anefana ny adidy ary anafana izany amin'ny tandrifiny azy isany ambaratonga. Amafisina tsara hatrany ny fanohizana fanofanana ho mpampianatra sekoly alahady amin'ny alalan'ny SAM sekoly alahady manomana mpampianatra. Momba ny fankalazana amin'ny 15 taona ny sampana sekoly alahady isaorana ny tompo fa efa nroso ny asa fanorenana. Ny fitoeran'ny sampana sekoly alahady nitsangam-bato ny 15 taona dia ny toerana nanorenana izany dia ny vato dia aterina ny fisaorana ho antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara ho fiarana mankalaza no izany taonjobily 50 izany. Entanina isika rehetra indrindra fa ny sampana sekoly alahady mba hanao zava-dehibe ny fiarovana ny tontolo iainana ka aoka hanao araka izay azo atao amin'ny fambolekazo azo fihinam-boa. Ataovy zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana ka ho lahara-pahamehana amin'izany ny fampanjakana ny tenin'Andriamanitra eo anivo ny ankohonana. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny
amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Ny filohan'ny sampana Sekolelahady FJKM, ny mpitandrina Rakotoarisoa Eritiana Kaleba. Ankehitriny izahay sampana Sekolelahady eto amin'ny fitandremana FJKM Sotro Fitiavana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay ny amin'ny fitantanana ny fiainan'ny sampana Sekolelahady Sotro Fitiavana, indrindra teo amin'ny fanatanterahany ny asa nanankinana tamin'ny sampana na natao anatiny izany na ny teo anivon'ny synodam-paritany na ny foiben'ny Sekolelahady. Misaotra anao izahay ny mpitandrina sy ny birao am-piangonana izay tamin'ny fanomezana enti-manana n'izao valosoa izao ka nafahanay zaran'ny valosoa ho an'ireto mpianatra navita ny fanadinana iombonana tamin'ny volana Jiona 2024. Aza dino ny mandefa ny zanantsika hianatra Sekolelahady isaky ny alahady maraina araka ny fanekena izay nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny nanaovana batisa azy ireo. Nanaiky ampianatra azy hivavaka sy ampianatra azy Sekolelahady. Tsy adinay misaotra anareo mpianakavy ny finoana izay nanohana anay amin'ny asa rehetra tanterahana. Izany dia voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ohatra amin'izany rakitra, rakim-pisaorana, ny vokatry ny bazary, ny rakitra soa, ny savony ary ny paty. Ny farany dia miantso antsika mpandray fanasany tompo mba hiroso ampianatra Sekolelahady ka anatanteraka ny baiky ny tompo hoe fahano ary ny ondro ka hizaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ireo zaza, ankizy, zatovo, tanora ary olon-dehibe. Aza matahotra fa efa misy ny fiofanana amin'ny fampianarana izany dia ny samina na ny alahady na ny mpampianatra dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ary tsy adinonay kory havana amin'izao aladin'ny Sekolelahady izao dia manolotra vola izahay enin'alina sy iray hetsy ariary hikarakarana ny voninkazo velona ao an-tokotany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Antsona rehefa ankizy fansanarana ireto mba nosety raha Jean Paul afaka BMPC Rasoa Moutaïda Bertine Ami Tsouklode afaka baccalauréat. Izy ireo zany no nahazahoana vokatra tamin'ny fanadinana tamin'ireo ankizy ny andreketatsika tamin'ny tetikasa ankizy ho an'ny Kristy dia miara-basy ireo isika noho izany dikana lehibe vitan'izy ireo izany. Ary ankehitriny dia manolotra fanomezana ho azy ireo isika ho fampirisihana azy ireo mitohy an'izany fianarana izany. Afaka mankety zay. Misaotra izay mbola fanary ary zarehetra tanàna koa misaotra ny anarana
hitanao tamin'ny alalan'ny fiangonana mandreto zandrinao sy ny amponany avy dia isaorana natokoa ary izay ahafahanay manantena ny mbola ho ataonao amin'ny fiainan'izy ireo hitehirizanao azy amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy mandrakizay anampinao azy amin'ny ezaka amin'ny fiainany andavanandro ny amin'ny fianarana ny hoavy miarakasy ary anomezanao azy fahendrena koa mba ho tonga modely tsy ao amin'ny amponany any fa eny amin'ny fiarahamonina dia isaorana ianao sahady mankasitraka anao no ray aman-dreny manaiky ny fitarian'ny fiangonana ka mifanimona amin'ny fitaizana misaotra indrindra no ny amin'ny vaomera sy ny tenan'ny fiangonana milofo arak'izay tratran'izy ireo mba ahatorovana ny fikarakarana ny zandrinao toy izao Jesosy ianao koa hijery ny fiainan'izy ireny sy ny isan'antonana ny zanany isan-tokantrano avy maniry izahay tompo mba hitompo ny fahendrena ny zanaka ny fiangonana toy izao sy ny zanakay isan'isany avy amin'ny anaranao Jesosy no manonanay izany vavaka izany amen. Iroso amin'ny fizarana valisotsika dia mangatakatray manembontanana sy ny filohany mosotra toy izao fandaminana rehefa voatonona ny anarantsika dia mandrosetehanylohantsika mandray tanana mpitandrina sy ny foloha dia mandray valisoa dia aoarin'izay dia milahatra aoarina mpitandrinatsika fa mbola makasary Andrianzafy tolotra aina Rabe Arso Rabe Ranko Kotso Tina Lalaina Rakoto Arnivo Sitraka Mahery Mikael Raverson Tahina Nantenay Ratsinga Zafy Santa Antenaina Rajana John na Paramalala Linda Ramami Manapitsu Avtuniai Rakutzanani Aina Rabimanana Maheri Rina Ravomalala Nilantu Nancia Andiana Manana Andraina Adonson Sitakanoa Andunena Tiago Fasabara Andia Mampiana Nansuina Andia Doniatsua Nekena Andia Zafunisu Dana Divinação Andia Menzanari Ilu Niena Fitia Miarmirina Ezra Nanubana Noelina Menzanari Sanda Noela Elias Rabeti Taina Mianta Eramu Rabe Arzu Anguara Rabeti Mianta Maya Rafal Mezansu Ansa Etanu Rabmirina Eliaruya Rakutumiaina Jai Ranaitumuku Irina Valia Radian Malanamiru Keila Ramano Tiarai Mua Jesi Ramanueri Conteniaina Ramiarson Numenzu Miangari Ramerson Finuna Panantenana Fitiavana Ramerson Tuzanari Miaikiu Randimia Sua Mianza Kaluna Randia Mampiana Miurasupana Randia Sua Elmerina Sahara Rasulmanana Jedidiar
Rasulmanana Natalela Ratsiba Afili Anzara Minuela Ratsiba Zafi Ika Rafawamanana Sumiangali Rafuenzona Fenuele Mares Razafia Rafuenzona Mula Masuano Piotsua Razafia Su Tiena Malana Muza Razafu da Simba Santa Miravo Razafu da Simba Tsumalala Tair Sukuluina Nausia Tair Suaniapo Praesia ry Andriamanitra tomponay eo manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo izahay ka misaotra sy mankasitraka noho ny taom-pianarana izay novakivakiana noho ny fanatrehana ity fotoana miavaka ity nazahoana nampahery ireo zanakao nilovy teo amin'ny fianarana ny soratra masina nomban'ireo ray aman-drenin'izy ireny avy misaotra indrindra koa ny amin'ireo zoky ao amin'ny kilasy ny tsy ambaratelo nytokantrano sambatra sy ny kilasy fasivy ary dia mampahereza azy ireo mbola ho fianarana ho anomeno amin'izay fanorantenany dia misaotra indrindra tompony amin'ireo mpiandraikitra tarian'ny Braon sampana sekoly alahady mampahery azy ireo hatrany koa ianao ampaharitra azy amin'izao fanorantena masina izao dia amin'ny anaran'i Jesosy manonana ny vavakay amen. Mitsangana aorian'ny hira voalahatra dia antolotra ny tsotra. Hampamirapiratra ny tavana aminareo ane ny tompo ka hamindrafo aminareo. Hanandratra ny tavana aminareo ny tompo, hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.